Fiadanany tompo atrany amintsika rehetra izay mpanaraka an'izao a fandarana izao a na ny eo anivon'ny YouTube na ny eto amin'ny Facebook izany. Misaotra ny tompo indray tsika fa mbola afaka ny fampizara ary mino isika fa iresaka amintsika izy a. Mino isika fa hamangy ny fotsika izy a ary mino isika fa anoratra zavatra tsara any anatsika indray ny tompo amin'ny alalan'izao fifampizarana izao. Iaraka ivavaka isika melohan'ny afatra. Andriamanitra rainay masina sady tsara indrindra mbola misaotra anao indray zay raha mbola afaka mivavaka, mbola afaka mifampizara eto anivon'ny izao tambazotra izao. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra, misaotra ny amin'ny mpiaino mpanaraka, misaotra noho ny aminao izay tsy mitsahatra manome ny fanambaranao. Arozy ny teninao milaza hoe mitadiavan'i Jehovah dia ny mbola hita izy ary miantso azy dia ny mbola akaiky izy. Dia androany tompo dia fantatro fa ianao dia miaraka aminay eto ary amatsy ny tsiraray avy indray amin'ny zavatra izay efa nomaninao ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay an'izao vavaka izao. Misaotra indrindra tompo. Amena. Marina dia mety mametra-panontaniantsika hoe fa ahoana no tsy misy ny resaka hoe fitondranam-bavaka ohatra ny ankohonana na hoe fomba fitaritana ny zanaka mba nompona sy sisa rehetra. Hiditra amin'izany ihany isika ny aloha fa mialohan'ny zavatra rehetra dia tokony isy zavatra mihitsy aloha miova ao anatin'ny tontolo ny tokantranontsika izay miainga avy any amintsika izany zavatra zany ary isika mihitsy aloha no tokony ho fitaovana ampelantanan'Andriamanitra ahafahana mitarika ny ankohonantsika. Satria raha hitentsika hoe ohatsika fampizara mikasika ny atao hoe ankohonana mivavaka na ankohonana manompo na hoe iaraka ivavaka ina moa izy ty ahoana ny fomba fitezana ny ankizy mba hivavaka. Tsy zavatra mandeha ho azy zany fa lasa mandeha antery, lasa mandeha nohony amin'ny tahotra sy nohony amin'ny antony maro samihafa izay mety tsy ho araka ny sitrapon'Andriamanitra no anaovantsika an'izany fa mandeha mihitsy ilay izy aloha, miainga tsikelikely mihitsy ilay izy aloha ary ho amintsika izay efa ao amin'ny Kristy. Ty afatra mikasika ny tokantrano ity zany dia tena tsorina mihitsy ary tena ambara mihitsy fa ho an'ny olona izay tena ao amin'ny Kristy izay manana antoka fa tena nateraka indray marina zany ny entefan'ny afatra rehetrarehetra. Ka raha ohatra ka ho fezintsika lay resaka dia hoe ahoana ny ahatonga antsika hazava eo amin'ny ankohonana, ahoana ny ahatonga antsika hazava eo amin'ny tontolo manodidina, eo amin'ny toeram-piasana sy sisa rehetrarehetra ihany koa. Dia androantsika iresaka ny mikasika ny atao hoe mahay mankasitraka. Tao anatin'ny afatra izay efa mifampizarantsika dia zao ny zavatra izay efa hitantsika zany tao anatin'ilay izy dia zao hoe isika olombelona, isika malagasy indrindraindrindra dia tsy mba nanana fahazarana loatra amin'ny resaka fifandraisana. Zany hoe amin'ny resaka communication fa nanana fahazarana loatra isika tao anatin'ny resaka hoe fifanitsina, fifananarana, fitediavana izay mahasoa amin'ny lafiny ivelany fotsiny tahaka ny hoe mamelona, tahaka ny hoe manoro lalana, tahaka ny hoe mananatra, tahaka ny hoe miteny zay tsy mety, tahaka ny hoe mampanao zavatra mitaiza ny zanakitsika arak'izay mba eritreretintsika fa atonga azy ireo andeha araka ny lalana tokony ho izy. Dia zay zavatra izay dia tsy ratsy velively fa hoy isika hoe ao anatin'ilay tontolo fanompoana, ao anatin'ilay tontolo fiarana dia misy zavatra tsy mifandanja ao anatin'ilay izy satria be dehibe ny teny izay fananarana sy sisa nefa etsakilany tsy misy zavatra mihitsy fifaneraserana araka ny tokony ho izy. Dia zay zavatra zay no ifampizarantsika mba hiova, ifampizarantsika. Ny zavatra zay tiako zaraina amintsika amin'ity androandroany ity dia ny olombelona dia zavaboary anankiray, zavamanana anankiray izay mila n'izay atao hoe fankasitrahana izay. Mila fankasitrahana isika olombelona. Ny biby zao dia tsy mila an'izany zavatra zany satria ny biby tsy misy amina fa tonga dia mandehany fotsiny izy manaraka zay amin'ny teny frantsay moa hoe instinct
instinct zany hoe zay fihetsepony eny fotsiny hoe mitady sakafo izy de manaraka an'izay fotsiny, mila toerana izy atoriny de manaraka an'izay fotsiny. Fa isika olombelona dia zavaboary izay somary lalina kokoa ny zavatra zay mihodina ao anatintsika, dia mila an'izay karazana fankasitrahana izay, mila zavatra izay fahatsapana any anatintsika izay. Io zavatra resaka fankasitrahana io de zavatra izay banga ao anatina tontolona fiarahana, ao anatina tontolona ankonana, ao anatina tontolona fianakaviana. Fa hoy isika hatramin'ny voalohany afatra dia resaka mampiodina ny fiainana fotsiny tena mipetraka ao anatin'ilay izy. Isika rehetra maha-olombelona zany ny resako eto mihitsy dia samy manana an'io besoin na filana fankasitrahana io daholo. Marina fa ny tenin'Andriamanitra milaza hoe tsy mila sitraka aman'olona, fa isika dia maha-olombelona dia tsy ilayntsika mivantana le izy, fa any anatintsika lalilany dia rehefa misy ny fankasitrahana de matsiaro isika fifaliana, matsiaro isika fahafampo, matsiaro isika fa voaray araka ny tokony ho izy ny zavatra izay nataontsika. Raha ohatra zao hoe za ohatra nandany ny androko sy ny fotoako nandany ny heriko rehetrarehetra, nanao viveriny aiko nanao zavatra anankiray izay mahasoa ny olona anankiray, de rehefa mankasitraka ny olona iny de misy fifaliana entin'le izy any anatin'ny foko. Za zao mpitory teny, za zao mpizara zavatra eto anivo zao Facebook izao, de misy fotoana ako mitany aloha moa indrindrindrindra fa tato ateorina somary ho averiko indray fa ohatrany tsy de nanao tato ato misaotra manokana an'ireo olona izay mankasitraka eo anivon'ny pejy zay manao commentaire, de misy am'ireny tena makasika. De zana de mpitory teny ary zana de olon Kristy ary zana de olona araky ny fanahy ary satria ho am'izay ny etsony Kristy ahy dia olona izay mila fankasitrahana ihany koa. Za zany eto tsy miresaka le fankasitrahana tsy le hoe mila sitraka aman'olona, misary manimba lizy mantsy de ohatrany hoe lasa olona mila dera na mila doka na mila pepehana ny lamosina na mila paherezina na mila domma kely na tsy fantatro le fomba fijeritsika anazy, de hitanao misy sary lasa misy sary ratsy le fankasitrahana, lasa misy sary ratsy le fankasitrahana satria lasa ohatrany hoe olona mila sitraka aman'olona, ohatrany hoe olona poerapoera, ohatrany hoe olona tsy manao zavatra raha tsy misy ohatran'izao, olona ohatran'izao zany ohatran'izao, zany ohatran'izao, zany ohatran'izao, lasa misy sary ratsy le izy. De lasa tsy ainatsika izay zavatra izay. Nefa io resaka fankasitrahana io dia zavatra izay ilain'ny olombelona rehetra, na izy na izy na ankizy io, na tanora io, na olon-dehibe io, na antitra io, na vehivavy io, na lehilahy io, na patron na orinasy io na olona farany ambany ao anivon'ny orinasy io na fotsy io, na mainty io, na mahantry io, na manankarena io, de mila an'izay fankasitrahan'izay avokoa ny olombelona rehetra ao anatin'ny fiainany, ao anatin'ny tontolo-piarahamonina zay misy azy. Ary rehefa tsy naharay an'izay fankasitrahan'izay izy dia ny vavantsika no mety miteny tsy maninona ka gamoany gamo zao hoe manarinaridia ohatran'izay, fa ao anatintsika ao misy zavatra mikaikona, misy zavatra malahelo, misy zavatra izay misy ratra kely tafapetraka. De androany tena tehizarantsika hoe anisan'ny fitsaboana ny tontolo mpifandraisantsika ho anivon'ny ankohonana dia ny fahaizana mankasitraka ny zava-bitan'ny olona izay ao anatin'ny tokantrano ao. Raha ohatra ka renim-pianakaviana ianao de milazanao fa tena manasitrana be de be mihitsy mandray anjara moa zany efa nisy fotoana ako nyresaka hoe ity resaka ifampizarantsika ity tsy mazimazy hoe iteny ankasitraka indre mandeha anao de tonga de sitrana daholo le ratra rehetrarehetra zay mitranga, fa ozy ako hoe mandray anjara misy fiantraikany ao anatin'ny tontolo. Karaha renim-pianakaviana ianao ohatra
dia mandray anjara ao anatin'ny fitondrana fifaliana ho an'ny vadinao, mampisokatra ny fony, mampisokatra ny any anatiny, mahatonga azy omora kokoa ho anao ny fandray aminy, ny fahaizanao mankasitraka azy amin'ny fotoana izay tokony anaovanao an'izany. Raha ohatra izao ka reraka dia misy zavatra mitrango ao anatin'ny fiainany ao dia ny fahaizanao mankasitraka, ianao reny mpianakaviana io, ianao ve efa nankasitraka ny vadinao noho ny amin'ny hetsika izay ataony ao anatin'ny tokantrano. Ohatra hoe ny amin'ny famelomana ny ankohonany, mety tsy voatery hoe asa mampidibola be ny asa izay ataony ny vadinao, fa efa nankasitraka taminy ve ianao an'izany zavatra zany. Matetika ao anatina tontolona fiarahamonina dia le zavatra tsy mety foana no tena singanina sy tena atao hita maso be, ka tsy ampy mihitsy le vola ka tokony ohatran'izao, ka ianao ngeba ohatran'izao, ianao tokony mba hiady any amin'ny toeram-piasana, ianao tokony mba hiresaka amin'ny mpampiasa, ianao tokony mba hanao an'izao, ianao tokony mba hanao an'izao. Le tokony foana sy lay tsy vita foana no tena mipetraka, fa lay zava-bita tsy ankasitrahana araka ny tokony ho izy. Za androany tena te hifampizara mihitsy ny hoe zao fotoana izay ifampizarantsika le afatra zao moa zany aty mbola tia amin'ny fiandohandohan'ny volana, fa rehefa tonga ny fotoana raha nabavy malala isany ka tonga ny fotoana ny raisam-bola dia mamaha izy mankasitraka ny vadinareo. Raha ohatra ka isan-kerinandro izy mampidibola, na isan'andro izy mampidibola, na ohatrinona voaray, na ohatrinona entiny eo, mahaiza mankasitraka. Ary rehefa mankasitraka dia tena atao amin'ny fo, tena atao amin'ny fifaliana, fa tsy atao an'le zavatra zara raha atao saotra eny na dia anary moa zany dia zay eny atao arak'izay mety atao arak'izay mety, fa dia ity moa zany dia zay eo tanymena moa ve irehatra, fa dia zay zany ny andaminana azy. Tsy zany no fifandraisana, zany zavatra zany ny ainana ankohonana maro isan-karazany, ary tsy manosika, tsy mitondra na inona eo anatin'ny tontolona ankohonana, fa vao mainka miaratsy foana ny fifandraisana. Androantsika tena hiresaka mihitsy hoe misy zavatra mila tsaboina be ao anatin'ny tontolo tokantranontsika malagasy, misy fifandraisana mila tsaboina be ao anatin'ny tontolo mpiarahamonitsika malagasy, ary anisan'ny fanafody manasitrana an'izany ny fahaizantsika mankasitraka an'ireny zavatra zay heverintsika fa efa mahazatra ireny. Arak'ilay niteneniko teo karama, efa mahazatra, mety mitondra karama isan'andro ny vadinao, mety efa mahazatra zany dia raisina fotsiny dia anina ndray zany ty, dia zao ndray ty, dia lanina amin'ity ty, dia lanina amin'izao ty, fa tsy misy fankasitrahana mihitsy avy any amin'ilay olona izay nandray an'ilay zavatra. Zay tsy fisian'ny fankasitrahana zay dia mitondra fisarahana foana isan'andro, mengeza foana le fisarahana, dia lasa mitondra tsatso, matsatso foana le fiarana, matsatso foana le tokantrano, matsatso foana ny fiainana izay misy ao anatin'ny tokantrano, satria maninona tsy misy aina. Fa androany tena te hifampizara amintsika hoe raha mandray anjara ianao, raha manapa-kevitra ianao anatin'izany hoe anomboka mba ankasitraka an'ity vadiko tia, tia ny volanetiko androany, tia ny nisy sahirana be mihitsy, tsy nisy tsena mihitsy ny 5,000 ariary nentina androany ariva, mahaiza mankasitraka, misaotra dada, misaotra fa na dia ohatr'izay aloha fandehany courage foantsika, zany le fifanohanana zany, mbola toy ale tamin'ny heriny any zany ty resaka ty, courage foantsika, tsika tsy maintsy tava zao na dia tsy pino ary vadinao, efa afaka manisika ianao ao anatin'izany zao za mivavaka ho anao foana, za mivavaka ho anao amin'io asa io, mety manabatibaty ny fivavahanao izy amin'io fa ianao mametraka mihitsy ny ary manomboka mandefa mihitsy an'le information araka ny tokony ho izy, manomboka mihitsy zay le mampiseho ale fahazavana zany ingely hoe ny aizina manarina ny tany, dia tsika koa mbola manampy aizina ao anatin'ny aizina, fa tsy mampotra an'ilay mazava mba ho hitan'ny olona rehetra ka hampazavany ao an-trano rehetra. Fotoana amin'izay zao famoahana an'ilay mazava, hampazavany ao tokantrano, ity vavantsika ity hatramin'izay dia fitaovana vao mainka nampamaizina ny efa fahamaizina ny efa misy, dia manomboka androany isika
mino moa fa zany fa tsy manomboka androa fa manomboka tamin'ny fotoana izay ny anotsika zao afatra zao a efa tao anatin'ny efatra herinandro anio zay a dia ampazava am'izay tsika nio tokantrano zay misy atsika io amenna tsy maintsy mazava io tsy maintsy tonga ny fahazavan'i Jesosy Kristy io ary anisan'ny zany zavatra zany ity vavantsika ity io fitaovana mahery be ny zavatra nisy tamin'ny androny Adama sy Eva de zao ity vavany Eva ity no fitaovana izay nitondra ny fahotana teo anivon'ity zao tontolo zao ity satria maninona ny resadresaka taminy ary hitan'ny Satana hita menarana mihitsy ny fahalemeny Eva afany vehivavy tenina tia miresadresaka etsero tia miresadresaka ao ambadika ny trano tonga avangiara iny tany ambadimbadika tany anky vare tsy navelan'Andriamanitra hoaninareo ny hazo teto anivon'ny sa zay ny fomba filazany azy tsy navelan'Andriamanitra hoaninareo ny voankazo teto anivon'ny sa ozy efa ka tsisy an'izany ka tsisy an'izany azo ray ihany tsy azo hoaninay azonay hoanina daholo reo akondro papay paiso manga azonay hoanina tia voan'ny sa ty ihany tsy azonay hoanina ay ve ozy Satana ty za Satana am'izay ny resaka falifaly ery Eva ny resaka fa mba nisy namana ankoatra ny Adama tafiditra ny fahotana tamin'ny alalan'ity vava ity zareo tafiditra fahamaizinana tamin'ny alalan'ilay vava tafiditra ny fisarana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ilay vava tafiditra ny fahafatesana tamin'ny alalan'ilay vava be de be ny zavatra izay nampidiritsika zanak'Andriamanitra tsika pino tsy nandray anjara ihany koa tao anatin'ny fitondrana ny fahazavana tao anivon'ny tokantranontsika fa famaizinana ny netitsika fandetehana ny netitsika fanatsatsoana ny netitsika tsy fahaizana mankasitraka ny netitsika de nitondra ny ankohonantsika tao anatin'ny maizimaizina kokoa izay fa nisy azy hatramin'izay zavatra ny zao tsika tena anarina izao sika tena anapa-kevitra ary mifanapa-kevitra zay toroko hevitra aminao mity androandroany ity ampiasaony vava ho fitaovana mahery afahantsika mitarika ny ankohonantsika afahantsika manaparitaka ny fahazavana eo anivon'ny ankohonantsika de hoy ateo hoe anisan'ny zavatra anankiray etsika lehibe anankiray izay hitondra fahazavana eo anivon'ny ankohonantsika ny fahaizantsika mankasitraka ianao ihany koa rahalahy ianao anatin'ny tokantrano dia osy ako hoe efa na eo amin'ny lehilahy ihany koa ary any dia be de be ny zavatra izay tsy mandeha am'izay lohan'ny intsony le tokantrano lasa efa ohatrany mahazatra fotsiny sisa ny etsika rehetrarehetra zay ataon'ny vaditsika ao anatin'ny tokantrano ohatrany efa mahazatra ny mahita trano milamina ohatrany efa mahazatra ny mahazo sakafo matsiro sakafo tsara na mety sakafo atonontonony ihany koa ohatrany efa mahazatra ny mahita ny ankizy voapasoka tsara ny akanjo ohatrany efa mahazatra ny mahita tsy fantatro zavatra rehetrarehetra izay tsara izay karakarainy ny vaditsika ao dia lasa tsy mba tafiditra tao anatin'ny fahazaratsika kosa ny fankasitrahana ny am'ireny zavatra ireny fa matetika rehefa misy tsy mandeha am'izay loany le izy dia zay vao misokatra ny vavantsika ohatra zany zao hoe iny fa tara le ankizy ny omana na tara ny ankizy ny anatra tara sakafo de iny fa misokatra ny vava anakianana sy tenenana sy menomenomana sy tarainana ty vavy ty foana amtondra io fitaovana ngeza be mihitsiny io hitondrana fahimaizinana misy kokoa anivon'ny tokantrano fa tsy mba fitaovana hitondrana ny fahatsarana eo anivon'ny tokantrano ka androany tena fotoana mihitsy ifampizarantsika hanovana n'izany zavatra zany ry rahalahy raim-pianakaviana tahaka aoka isika ahay ankasitraka ny vaditsika ny amin'ny etsika rehetrarehetra izay ataony ao anivon'ny tokantrano zay mety heverintsika fa zavatra efa mahazatra zay mety heverintsika fa zavatra efa ohatran'izay foana io ka zao be debe ngen'olona be debe ny rahalahy tsy rahalahy moa zany fa ny lehilahy miaina zavatra azy zay tsy ainantsika io fa indraindray rehefa mahita le zava-mitranga any amin'ny tokantrano maro isan-karazany zay misy any zay vao tonga saina hoe ary ohatrany savay ihany mivadiko ary ohatrany mafinaritra ihany ka ineny iny araika ohatran'zao ka dieny raha tsapatsika zany ao anatin'le izy fa misy zavatra tena mba ataon'ny renim-pianakaviana tena mba ataon'ny vadinao mahaiza mankasitraka azy ary ny fankasitrahana dia veriko eto tsy atao alefalefa fatany fotsiny ihany merci
tsika malagasy man tsy tia manao tsotsotra zay manafinafina toetra izy manao an'iny tsy te hiteny zavatra izy de mody ahodikodiny ihany fotsiny mody atao ambomboarina fotsiny le izy atao vazovazo koa le izy ndraindray mba tsy afahana maneho fihetsempo zay le tena fandehany tsika za moa zany tsy de mahazo loatra le resaka hoe malagasy olony fo fa zany tena hitako de malagasy de olona fatrapanafina fihetsempo afenina fotsiny le izy de ambomboarina eny fotsiny de resaka fitiavana de tonga de vatafaty azy rehefa le raha ohatra zany ka ray aman-dreny sy zanaka indray de fantatry dada sy neny angefa faly zay ny amin'ny zavatra ataony efa manina raha tenenina azy zany zavatra zany misaotra dada sy neny fa tena faly zay kosa gne tena zay dada sy neny tena mba mahita fa tena sambatra zay manana anareo tena nikarakarainareo zay tena nataonareo zay ohatran'izao tena marina fa hoe tsy voatery hoe tena ohatra zao foana tomombana be foana fifandraisantsika atao trano fa tena sambatra zay na mpivavaka ny dadanao sy mamanao na tsy mpivavaka ny dadanao sy mamanao raha tsy mpivavaka moa izy zany de ankasitrao raha mpivavaka izy olona ao amin'ny kristy zany tiako lazaina an'le mpivavaka raha olona ao amin'ny kristy izy mankasitra azy misy kokoa fa mitondra aina ho any anaty any zany mitondra aina ho an'ny olona rehetra ary zay ny tenenako anao hoe isika olombelona zavatra ina moa izy tsy fahalalana ny fieritreretana hoe filana sitraka ohatra zao tsika tena mila an'izany zavatra zany za mity asako mapastera ity zay misy fifampizarany taonivon'ny pejy tena milaza anareo fa raha tsy misy manao réaction ninina mihitsy fa tonga de hoe mijery alefa fotsiny zany le vidéo tsisy réaction na inona na inona eo tsisy commentaire tsisy ninona mba tonga saina ihany ako ary mety manao indre mandeha indroa intelo impito afarafabetsana ozy ngamba tsy voarain'le olona le zavatra fa atao za fotsiny nyreraka eto valao ijanona ka fa misy zavatra tsapa mihitsy any anaty any rehefa misy olona mankasitraka misy zavatra tsapa misy any anaty any rehefa misy olona ihany koa manao hetsika mihitsy anome zavatra ho anao tsy lay zavatra omena ny zava-dehibe tsy inony tena inona fa ianao matsapa mihitsy hoe ity olona ity zany matoy izy nanao hetsika manokana toy izao tena nisy zavatra tsapany tao de tahaka zay ihany koa fifandraisana eo anivon'ny tokatrantsika aza misalasala mihitsy manao hetsika raha tianao io raha tianao hietsara io melohany iresantsika hoe oetinambavaka ozy ako melohany iresantsika hoe andao mba taritina hivavaka andao mba mpienona toriteny andao mba zao misy hetsika manokana aloha tokony ataon'lay natsoina hazava zay nyteny jesosy ianareo fanasy ny tany ianareo fahazavan'izao tontolo zao ianareo ozy jesosy izy tsy niteny hoe zako ao an'le Jaona toko favalo izy le niteny ale hoe zany fahazavan'izao tontolo zao saditiko nandiny faharoambifolo angamba le vakitsika tamindre mandeha iny zany fahazavan'izao tontolo zao fa ao am'le Matteo toko fadimy izy tena milaza mihitsy hoe ianareo am'izay ny fahazavan'izao tontolo zao ianareo ny tokony hazava ianareo ny tokony ampiseho ny fahazavanareo eo anivon'izao tontolo zao eo anivon'ny ankonana eo anivon'ny tokatrano raha lasianabavy melohany iresantsika zavatra maro isan-karazany isika ny fahazavana mampiseho fankasitrahana mila an'izany ao anatin'ny tokatrano etsika ray aman-dreny mampiseho fankasitrahana ny zanatsika jereo tsara anazavako anao misimisy kokoa hatrany an'le hoe tsika de mila ankasitrahana isika olombelona zay ny toetratsika zay toetra natoraly zany tsy toetra avy amin'ny devolo zany ka mila roasina devolo miala devolo mitady sitraka tsy devolo mitady sitraka zany fa toetra natoraly tsika any anatytsika any zany izay mampatonga atsika hivelatra amin'ny teny frantsay épanouissement mampatonga atsika hivelatra mampatonga atsika ho faly mampatonga atsika hilamany any anatytsika any mampatonga atsika hivoatra ihany koa any amin'ny fahatsapana rehetrarehetra any mahatsara atsika izany zavatra zany jereo tsara ozy ako fa na ny ankizy kely ary jereo tsara gne zavatra mitrangy rehefa ny ankizy kely ohatra ny rahanao manao zavatra anankiray ndanaky ty atery ohatra zany zao ty efa manomboka miakatrakatra kely eo amin'ny telo taona efa taona izy de mba tianao omena andraikitra kely vitsivitsy ndany ty omeo aneny mena aneny le kapa na mena aneny le kiraro de verina vany izy de ina ny ataonao bravo zaza la vita de ina zavatra ataon'le ankizy tsy hoe mody fanina izy eo anatin'le izy na hoe hiteny izy na heritreritra izy za tsy mila fakasitrahana zany koa ve de ina tsy ilako zay fakasitrahana reny fa faly le ankizy kely
faly le zaza 3 taona, faly le zaza 4 taona izay irahanao ampanaovinao zavatra kely sy madinika. Inona mafaly azy satria faly ianao de tafapitany amin'izany zavatra zany. Fa rehefa melehibe le zaza de tsy misy intsony an'izay karazana fifandraisan'izay fa ozy ako mandeha ho azy zavatra rehetra, irahana ny zanakao de mandeha ho azy zavatra rehetrarehetra. Fa tsy misy fankasitrahana avy amin'ny ray aman-dreny iny amin'ny zavatra izay nataon'ny zaza. Fa rehefa tsy misy tomombana, rehefa misy tsy tomombana lay asa nampanaovina azy, zay vao misokatra ity vavy ity. Fa maninona ny atao an'izao, fa maninona ny veriny vola, fa maninona ny ohatr' zao. Fa tsika tsy mahay mankasitraka mihitsy rehefa irahantsika izy vidy zavatra ka mba verina soma tsara miaraka amin'le zavatra izay tadiavitsika sy arak'ilay nilatsika azy. Ay merci, zay fotsiny de samy miala. Tsy fankasitrahana ny anaran'izany, tsy misy ninina tafepita any anatin'lay olona amin'ny alala merci tsotsotra kely fotsiny ohatran'izany. Ity resaka ity tena fahazarana fifaneraserana, fahazarana mifanerasera mihitsy izay mitondra etsika mitondra zavatra eo anivon'ny ankonana, fa tsy etsika alefalefa fotsiny amin'izao. Zavatra mitondra zavatra fiovana eo anivon'ny ankonana sy eo anivon'ny tokantrano. Averiko eto le resaka ny olombelona rehetra de mila fankasitrahana avokoa. Na miteny an'izany izy na tsy miteny an'izany, ny zokinao ara-panahy mila fankasitrahana, ny ray aman-dreninao ara-panahy mila fankasitrahana, ny mpitondra antsika rehetrarehetra raha antsika manana fiangonana maro isan-karazany any amin'izay misy antsika any satria vitsy aminareo ihany no mpiara-miangona aminay reny olona izay mpitory ny filazany tsara izay nandraisanao zavatra ireny, mazoto, mahereza, mavara, mankasitraka azy ireo. Raha ny haino afatra ianao ka nakasika anao le izy, manatona azy de miresa azy, tena nakasika pastera le oatra, tena faly mihitsy tena nandray zavatra ohatran'izao, tena mankasitraka. Fa misy fetraika an'izany, pastera mety mba mody manambomboatra toetra tsy maintsy mba ohatrohatrazay ihany moa zany, mba mody mba ohatra zay sotra ny tompontsika misotra ny tompontsika, ny tompony tena isorana, fomba fiteninay pastera, ny tompony tena isorana, ny tompony zava-dehibe. Fa tsy midika mihitsy zany hoe tsy mila n'lay fankasitrahana izahay. Tena mila, tena ilaina, tena masoa, tena mitondra vokatsoa, tena mitondra fifaliana, tena mitondra zavatra mihoatra. Efa fifaliana be le nampiasain'ny tompo sy ny karakarain'ny tompo sy nampanaovin'ny tompo an'izao sy zao sy zao. Fa mitondra fifaliana ihany koa ao anatin'izany raha lasy anabavy ny etsika izay ataontsika. Ka amin'ity androndroany ity ny fifampizarana izay ataontsika tsy de lava loatra dia manana fahazarana, mahavara, mankasitraka ny olona rehetrarehetra, na izy io na iza vao manao zavatra zay nandraisanao zavatra rehetra de mba manana fahazarana an'izany, mba mianatra an'izany. Ty vavy ty mantsy efa tsy zatra an'izany tsony, tena milazanao sadaikatra be sika alohan'ny voalohany, anahirana atsika ny anao an'izany zavatra zany, tsy mahazatra atsika zany, tsy mety amintsika zany. Manana fahazarana manomboka androany mankasitraka ny olona rehetra, enina de mipanampy ao tokantrano azy, ankasitrao izy rehefa mba miasa araka ny tokony ho izy. Tsy voatery ny asany rehetrarehetra no araka ny tokony ho izy, tsy voatery ny asany rehetrarehetra no tanteraka sy mety araka le nieritreretanao azy. Fa rehefa mba misy hetsika kely nataony ka mifanaraka amin'ny eritreretanao azy de mankasitra azy. Tsy resaka ambomboarina zany, tsy resaka dokadoka be fahatany zavatra tsy mandeha amin'izay loany zany fa tena hoe fankasitrahana mikasika an'ilay zavatra izay natao. Rehefa mankasitraka ianao tena jereo izy itsikitsikio izy de lasa ho izy amin'ny olona rehetrarehetra zany tokony ho atao, amin'ny zanaka, amin'ny vady, amin'ny ray aman-dreny, amin'ny mpanampy ao atokantrano, amin'ny zay rehetrarehetra tontolo manodidina izay apetraky ny tompo ifanerasera amintsika. Zay etsika tsotra zay fotsiny ataonao dia ho hitanao fa isy fitsaboana, isy fanasitranana efa tsy ampoizinao hitranga ao anatin'ny tontolo tokantrano. Mino fa misy zavatra azontsika noraisina tao anatin'izay ozy aho amin'ny fotoana manaraka tsika mbola ifampiresaka mikasika an'izany fitondrana ambavaka zany fa misy zavatra mialoha lalana an'izany rehetra izany aloha. Zany hoe tahaka ny hoe ny vavaka mantsy tahaka ny hoe mamboly zavatra zany tsika sy ny filazantsara tahaka ny hoe mamboly zavatra mialohany ambolena zavatra
de mila amboarina aloha le tany azonao le tany aloha karakaraina tsara raha ohatra ka hiasa tanymbary a de tsy maintsy pitehana tsara mibainga sasisa ampidirana rano sasisa de zay voa raikitra famafazambary fa tsy tonga de maika be fotsiny tonga de alefaso vary fa za efa maika tsy ohatr' zany ny fandehan'io fa mandeha milamina tsy kelikely izany zavatra rehetrarehetra zany faly indray fampizara taminao tamin'ity andron'io ity dia mametraka miveloma mandra-piona mandra-piresaka amintsika amin'ny fotoana tahaka izao indray samy tahiny tompontsika veloma tompoko